Miteraka resabe ity resaka fanesorana ny immunité parlementaire anisan'ny mbavambahoaka Sahondrarimalala Marie Michel itya amin'izao ankehitriny izao. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanesorana ny immunité parlementaire tamin'ny sombavambahoaka Sahondrarimalala Marie Michel no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Vantany vao miresaka isika ny immunité parlementaire ny zavatra tonga ao an-tsainy be sy ny maro dia ny hoe ny fiarovana an'ireo solombavambahoaka amin'izay rehetra ataony mandritra ny fehim-potoam-piasany ary tsy vitsy amin'ireo solombavambahoaka no lasa manararaotra an'izay hoe fisiany immunité parlementaire izay ka lasa manaonao fahatany na eny anivon'ny fiarahamonina izany na eo amin'ny lafiny maro samihafa. Ny raha nahita sy ny raha nahalala fa maro tamin'ireo solombavambahoaka izay tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny na amin'izao fotoana izao aza dia efa samby nanao an'izay fanararaotana ny immunité parlementaire izay avokoa tao anatin'ny zavatra izay nataon'izy ireo. Raha isika ohatra zao iny aferana sokatra iny izay natratrarana solombavambahoaka iray ary efa nidoboka amponja moa izy tamin'izany amin'izao fotoana izao dia efa nivoaka ny fonja soamantsara ilay solombavambahoaka tratra tamina resaka sokatra izay. Inona ny miaro azy ho isika dia ny immunité parlementaire. Teo ihany koa ny resaka fanondranana harena sarobidy toy ny vato sy ny volamena izay nahavoasarimontra solombavambahoaka ihany koa tamin'izany fotoana izany fa noho ny fisiany izay resaka immunité parlementaire izay dia lasa takotako na tsy hita tao fotsiny izany rehetra izany. Ka eo indrindra no mahatonga any vahoaka marobe izay samy miezaka maneho ny heviny amin'ilay hoe tokony esorina avokoa izany io resaka immunité parlementaire io mba hialana amin'izay hoe tsy maty manota sy tsy azo enjena etsiroa izay fa lasa fialokalofan'ny mpanao ratsy izany ao anatin'izay resaka immunité parlementaire izay ka izay ny tokony ho anesorana an'izay amin'ireo rehetra izay minia manao ny tsy mety na ihany koa ireo rehetra izay minia mandika lalàna amin'izay manty tsy misy ambonin'ny lalàna intsony ary tsy misy intsony izay fiarovana hoe ny solombavambahoaka ao anatin'izay resaka immunité parlementaire izay. Tsara ho mariana hatrany fa ny malagasy rehetra dia fehezin'ny lalàna avokoa ary ny olona rehetra miaina sy mipetraka ao Madagasikara dia tsy maintsy feheziny izay lalàna izay mifehan'ny Madagasikara izay avokoa ka tsy misy tokony ho avahana tombo sy ala eo anatrehan'izay resaka lalàna izay fa rehefa manao ny tsy mety dia tokony ahazo sazy sahazazy avokoa. Ao anatin'izay resaka immunité parlementaire izay mantsy dia lasa niteraka resabe izao ity raharaha Sahondrarimalala Marie Michel izay solombavambahoaka mbola amin'izao fotoana izao ity satria no esorina taminy izay resaka immunité parlementaire izay. Nisy taratasy ofisialy avy amin'ny fitsarana nangataka ny hanalana ny immunité parlementaire any solombavambahoaka Sahondrarimalala Marie Michel mba hahafahany fitsarana hanao ny asany amin'ny famotorana sy fanadihadiana an'io olombofidy io mikasika ireo raharaha izay fandikan-dalana maro araky ny fampahafantarana nataon'ny filohan'ny teny miram-pirenena randrana solonyaiko sy teny. Nivory araky izany ny birao maharitry ny teny miram-pirenena ka noraisina ny fanapahan-kevitra momba ny fanesorana ny immunité parlementaire an'io solombavambahoaka izay voatonona teo aloha io mba hahafahany fitsarana manao ny asany araky ny lalàna velona. Ny tanjona dia tokana fanjakana tan-dalàna, fanafoanana ny tsy maty manota, tamberina andraikitra ary fandripahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ny filohan'ny teny miram-pirenena. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia maro sahady ny maneho ny heviny indrindra fa ireo zay mpanohana ny fitondrana teo aloha izay tena maneho hevitra mafy dia mafy amin'izao fotoana izao ary milaza izy ireo fa resaka antsonjay indray ity mahazo ny naman'izy ireo ao anatin'ny antoko volomboasary ity amin'izao ankehitriny izao satria efa tsy ao amin'ny fitondrana moa ny lehiben'izy ireo ka izao amin'izay vao raikitra izay fanenjehana etsiroa izay.
eny aoka isika tsy hanadino ny lasa ary ny lasa moa tsy fanadino raha tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny dia ny raha nahita sy ny raha nalala fa maro tamin'ireo sombam-bahoaka izay tena mbola amperinasa ary manana an'izay immunité parlementaire izay nefa dia noenjena sy notaritaritina tahaka n'ireny jolahy ireny raha tsy ilaza isika afa-tsy ny avakandro kristian izay notangorona ny gendarme marobe tany mahajanga tany tao anatiny izay fanehoan-kevitra sy fihetsiketsehana izay satria tsy nitovy firehana politika tamin'ny fitondrana teo aloha moa ny tenany dia tsy maintsy noenjena sy nanaovana an'izay fanakatsakanana maro samihafa izay indrindra fa ny teo amin'ny lafiny fanehoan-kevitra sy ny lafiny fandraisana andraikitra izay tokony ho ataon'izy ireo na tany mahajanga izany na tany toliara izany dia niharana izay fanakatsakanana izay avokoa ireo solombam-bahoaka izay tsy niaraka tamin'ny antoko volomboasary nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ka amin'izao amin'izay mantsy dia efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony izany ry zareo lohandohan'ny mpitarika ao anatin'izay antoko volomboasary izay satria niongana noho nyreny hetsy-bahoaka izay nafana dia nafana ireny ka vaky nandositra nakany Dubai ny lohan'ny mpitarika an'izany antoko TGV izany amin'izao ankehitriny izao ka eo am'izay ireo zay niaradia tamin'ireo vao afaka anaovana fanadihadiana amin'izao ankehitriny izao ka izay indrindra no antony nahatonga ny fitsarana nanafoana an'izay resaka immunité parlementaire izay mba hafahana manao antsakany sy andavany an'izay adidy sy andraikitra an'izy ireo amin'ny fitsarana ireo rehetra izay voasaringotra tao anatiny raharaha maro samihafa nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny midika izany fa tsy misy ho afabela intsony izany amin'izao fotoana izao ireo rehetra izay nanao tsy mety nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny fa tsy maintsy ho enjena sy anaovana fanadihadiana avokoa ireo rehetra voarorohy ao anatin'izany rehetra izany raha toa ka meloka moa dia mety ahazo sazy izay sahaza azy fa raha toa ka tsy meloka moa dia inona ny tokony hataitra ao anatin'izay fanaovana fanadihadiana sy ny maro hafa izay satria olona tsy meloka ve ianao dia hatahotra an'izay ka izay indrindra ny tsy tokony hataitra anireo ao anatin'izay antoko volomboasary izay amin'izao fotoana izao raha toa ka nanao ny mety foana izy ireo nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny fa raha toa ka nanao ny tsy mety moa dia aoka samy ho tsarainy izay nataony avokoa isika rehetra tao anatin'izay rehetra izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milakeny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa